Fara erivony sy taitra no iandreketany teo anivon'ny Sampandrara izay misahana ny fitantanana ny loza na ihany koa ny BNGRC teo aloha dia misoroka ary miaro mialoha mandritra ary ao arian'ny loza izy ireo amin'izao fotoana izao paikady izy anavozina satria lany andro. Nanatsara ny fomba fiasan'ny teo anivon'ny Sampandrara misahana ny fitantanana ny loza na ny BNGRC rehefa misy loza miatra vao miditra an-tsehatra ny BNGRC araka ny lalàna voarakitra ny politika nasionaly misahana ny fitantanana ny loza 3 aotra folo. Ho fitsonjovana ny olona dia nasiy fanovana ny lalàna izay nentina teo anivon'ny antenimieram-pirenena ny volana desambra 2010 teo. Ny ataon'ny BNGRC zany dia manara-maso akaiky amin'ny toerana ireny zahay. Manara-maso ny fefilo, manara-maso ny fiakaran'ny rano miasa amin'ny apipamo zay amin'izay resaka rano zay. Dia manara-maso ihany koa ny toerana atahorana misy fiotsahana. Ireo toeran'ireo zany dia ny teknisianay zany dia isan'andro vaky zao tsy maintsy misafo an'ilay toerana saripady reny dia manao tatitra aty aminay. Ka raha vao misy zavatra atahorana dia miantso avy hatrany zahay any eto Antananarivo resahako teo ny zareo amin'ny Samva satria ny pompier mantsy no tompona andraikitra amin'ny fanalana, fanapahana hazo, fandrodanana trano le atahorana mimba ny fiarahamonina reny dia ny pompier ny antsonay. Dia zareo zany hatramin'izao aloha dia fiaraha-miasa dia mahafapo tokoa fiaraha-miasa amin'izareo satria raha vao antsony zareo zany dia tonga ary nanapiteraka ny andraikitra tanety azy. Misy koa zany toerana iva izay misy trano na trano ratsy fanamboarana angany fototra na trano efa antitra loatra dia mirodana fa misy maromaro izy tato ato zay. Dia izay koa zany ny antsona zareo atao amin'ny Samva nanao an'izay zavatra zay. Ekeny teo anivon'ny raisam-pirenena ny fanovana ny lalàna izay mifanandrify indrindra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Misandrahaka amin'ny lafiny maro ny asa iandreketan'ny BNGRC ary manirina ny Madagasikara.